androany fionan'ny fikambanan'ny sécurité Anosy tsena ao anatin'ny FSATA sy ireo mpivarotra ao amin'izany tsena izany ny anatsarana ny fiarahamiasan'ny rotonta no tanjona atao anatin'ity fionana ity. La sécurité Anosy tsena anatiny na ny FSTA dia fikambanana miantoka ny fandriampahalemana eny amin'ny tsenana Anosy. Nisy ny taritra samihafa toy ny taritra arabola izay nataon'ireo tompona andraikitra ity fikambanana ity tamin'ireo mpivarotra ny tsena Anosy nandritry ny fionana izay notanterahana tao amin'ny salle d'œuvre androany. Stely tapitrisa izany hoe ny sisa javela rehefa natao ny fifarampianan'ireo kajy ireo dia misy ampitatana 500 sy efatretsy sy efatralina sy 10 hetsy sy ray tapitrisa manihana fa ny tanjona rano voalaza dia ny mba ny isian'ny mangarahara sy ny hitaterana ny zava-misy. Tazamoa mba mahavana tatra mba ny fotoana ny tatananay. Ity zay raha mitatana amin'izay fotoana dia misy olona manengelina. Tsy izy avy manengelina fa reo délégué. Délégué izay efa nitatana teo aloha anao mitsimity. Fotoana zany reo mitonga hitatana indray ilay vola. Rehefa nitatana vola izy tsy nety dia rehefa mba nitatana sécurité satria ny sécurité zany manolona association izay jora fanjakana amin'izao fotoana izao dia titavy mengelena indray zany izay nitatana teo aloha tadaraka an'ilay vola indray zany izy hitatana azy dia avoatra amin'ny mpivarotra zany ilay izy hoe zay nge tena mangarahara zay nge manana profana hitatana io aram-bola zany dia tsy papaika avy amin'ny mpivarotra 300 isan'andro. Rehefa 300 isan'andro zany io dia io vola io zany netina mahatonga ny fiambanany FSATA. Amin'izao dia misy ny fangatan'izy ireo manokana. Ny andrasanay zany dia mitaky zay mba izay sécurité ihany no hitatana vola satria izay nitatana teo dia mihinana vola foana. Raha misy moa ny rafitra te marina ny fitantanam-bola dia omena alalana anao izany raha ny voalazan'ny FSTA. Anisan'ny fangatan'ny fikambanan'ny sécurité Anosy tsena anatiny moa ny fiarahamiasa amin'ny mpivarotra izay tokony ilaza raha misy ny mampiayay azy ireo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Voalaza fa tokony hiezaka ihany koa ireo mpivarotra hanaja ny ora fidin-tsena ary ny fanirian'ireo sécurité ireo dia ny hividy fitaovana vaovao toy ny fanamiana, ny takiwalkis, ny hafa koa hanatsarana ny fomba fiasa ahafahana miaro ny tsena, ny mpivarotra sy ny fananany, ireo foto-drafitrasa napetraky ny commune ary mba hisian'ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny.